Matio toko voalohany. Filazana ny razan'i Jesosy Kristy. Toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny 17. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahavy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abia, ary Abia niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Hezekia, ary Hezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia mirahalahavy tamin'ny nifindrana tany Babilôna. Ary taorina nifindrana tany Babilôna, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abihoda, ary Abihoda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elihoda, ary Elihoda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa, vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy, izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 410, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilôna dia taranaka 410, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 410. Mitoejaza avy amin'ny fanahy masina i Maria. Matio toko voalohany, andininy 17 hatramin'ny 420. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisain'izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa, zanaky Davida, aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny Tompony ny mpaminany hoe: indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela. Isaia 7:5-10. Izany hoe
raha dika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa, rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony, dia nanao araka izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-pitera ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava, tafangony eo amin'ny fanatrehanao, antony fitiavanao tsy misy fetra. Anao ny tena sy hazy rilay pahary tsy to. Halleluja. En voninahitra sy azy rilay mpamonjy tsy to. Halleluja. Anao ny vera sy hazy rilay pahary tsy to. Halleluja. En voninahitra sy azy ho anao ry mpamonjinay. Alleluja. Alleluja. Namiratra taminay ny tavanao, riray ny fahasoavana feno fiandrianana. Tao amin'ny Jesosy zanakao, ny fanahinay no tahina mitsaokanao. Anao ny tena sy hazy rilay pahary tsy to. Halleluja. En voninahitra sy azy rilay mpamonjy tsy to. Halleluja. Anao ny tena sy hazy rilay pahary tsy to. Halleluja. En voninahitra sy azy ho anao ry mpamonjinay. Halleluja.